Antsika dia hijery réglage anankiray indray ankoatran'ilay open de sol efa nijerentsika farany teo dia hijerintsika ny open de mi zany. Amin'ny maha open mi anazy dia rehefa tendrena vide reto corde reto dia maneno mi majeur mihitsiny. Tendrena vide moa hoe tsisy accord mipetraka fa tonga dia maneno amin'izao. Dia ohatran'izao izy rehefa vita ny réglage. Raisa ny gitaranao dia ampitovio fa tonga dia miaraka tsara izay zavatra izay. Engany amin'ny fototra aloha tsika eo amin'ny fomba fireglena ny gitara. Ity mi be ity dia ajanona mi be ihany. Dia ny corde la avadika si, zany hoe enjanona ity. Enjanona masi satria la ity tamin'ny voalohany dia ataontsika izay mahatonga anazy en si, zany hoe ampiana ton anankiray. Dia rehefa vita indray izy dia ity corde ré ity enjanona makany amin'ny mi. Dia rehefa mitovy reto, lasa mi reto anankiroa reto dia ity corde sol ity enjanona demi temps lasa la bémol na sol dièse. Lasa ohatran'izao zany ilay réglage mi, si, mi, la bémol, si ary mi. Izay no manome mi majeur. Dia hijery hira anankiray mahafinaritra be tsika tena tsotra be izy satria kapokapoka fotsiny tsy dia betsaka accord kialaratsy ity andama. Dia ampiasa capot tsika atao amin'ny troisième case mba ahafahantsika mahazo an'ilay original. Dia rehefa mipetaka ny capot tsika atao amin'ny troisième case dia manomboka aty tsika aty amin'ny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manisa fito tsika zany dia aty tsika manao ohatran'izao. Asitsika tablature ihany moa eo akaikiny eo rehefa avy eo fa ho tendreko fotsiny aloha ilay prélude dia manaraka tsara tsika. Ialana tsiny moa fa tsy dia tena mahito ny kira be fa inoko hoe tafampita tsara ny amintsika foana ny zavatra izay zaraiko atao anatin'ity video ity. Manomboka aty amin'ny septième case tsika manao ohatran'izao zao ilay accord misy tablature kely foana moa miaraka amintsika eo akaiky io. Dia ato amin'ny main droite en si suite moa izay rythme antsika izay, si sur rythme. Dia ato zany tsika manomboka ato. Septième case dia midina ato amin'ny cinquième, dia mitsivalana ohatran'ny hoe manao barrage fotsiny tsotra be dia avy eo midina atao amin'ny cinquième case dia mivotsitra kely indray mandeha dia atao amin'ny deuxième case ity accord ity ilay tato amin'ny départ antsika atao amin'ny septième case ihany. Zay votsitra kely aloha zay vao miditra ato dia libre indray izy avy eo veriko indray deux fois. Dia rehefa mira moa dama dia ohatr'izay ihany
ato amin'ny deuxième case cinquième corde dia tia première case aty amin'ny troisième corde. Ohatrany hoe anao mi septième zany raha ohatra hoe réglage standard. Asa tiana iny orkala raha tsy tia tranomaela anao za orkala raha tsy tia le bridge tsika zao deuxième case tia atao amin'ny cinquième corde dia tia aty amin'ny quatrième case farany ambany lasy anao any ampitany mi paramparampam iny miasa foana paramparampam tsy tendreny ty mi be ty fa tonga de asany anatra donina manokana ohatran'izay mihitsy izy raha possible mila manana précision kely satria le fikapoka mitoy be nefany raha vao tsy tratratsika ao anatin'ny fotoanany tsara le ato dia lasa ratsy izy. Jereo tsara ohatrany malahelo anao za lasy anao donina manokana ohatr'izay mihitsy izy mba tena ampisongadina tsara n'ilay basin'ilay accord. Ohatrany malahelo anao za lasy anao any ampitany paramparampam lasany anatra any ampitany nandapitandrazana ao tia ohatrany hoe manao dolo ato dia ato ty zany ato amin'ny première case tonga dia mifanarakaraka 3 2 1 dia corde ray dia midina corde ray dia miditra corde ray dia misy akikely atao amin'ny troisième case ato amin'ny deuxième corde zay ny ao lasy anao any alafitrany lasany anatra any ampitany nandapitandrazana nandao namana nandao avana nandao tandrazana nandao namana nandao avana orkala raha tsy tia dia verina hatrany amin'ny voalohany izy mora kely sady tena mahafinaritra be mitendry an'izy amin'ny openina ka dia mirary soa zay indray aloha ny fizarana androany dia efa nitombo anankiray indray zany zao ny réglage haitsika dia mazotoa mianatra.